fotoanany finoana. Atolotry ny fiangonany ny finoana. Matoenao tongeto dia ianao manana faniriana tsara ianao matoenao sary tongeto androany. Zay koa nisy atsika reto androany dia ohatrany ahoana tokony be nisy atsika. Fa dika zao dia izao matoenao tonga dia tianana faniriana tsara ianao androany. Amen. Ka lasaka nabafo ny atongavanao eto dia hiala amin'ny ratsy fanao. Tsy hoe tongeto ianao misisika amina fitahiana androany, fa tongeto ianao te hiala amin'ny ratsy fanao. Iarabanao amin'ny anaran'i Jesosy abeteka mahafan'ny Jesosy. Vitsy tena vitsy ny olona manana faniriana tahaka anao. Alohan'ny am'resantsika ny ten'Andriamanitra androany dia mba te-engamy ireo namako rehetrarehetra tsy mbadika ao tsy tazako maso rehetrarehetra ao mba handrosan-tsambola misy toerana aty fa marina fa maniry tena be nareo fa mba te-hitanareo maso androany satria nahoana tonga dia tsoroko androany katsakatsana be toroteny androany. Manainga mavesatra anareo tomoko miaratsy indrindra. Alleluia. Alleluia. Tsika rehetra zay eo amin'ilay seza hazo ao misy toerana itoloha ato fotsy ato azavady indrindra dia nakorotolona sy ny mpia rehetrarehetra afaka maka toerana nareo atolovato tsika rehetrarehetra androany. Amen. Ka lasaka nabavy manana tombony be dia be mihitsy tsika nafaraketotro zao. Ka mbola afaka sokafana kokoa micro vao mainka farobe fa na izany ary tsy mampiova ny hafaliko ihany le izy. Alleluia. Tongeo tenao androany ny tanjonao dia hiala amin'ny ratsy fanao. Ny toroteny androany zany dia tokony toroteny ampiala amin'ny ratsy fanao. Raha sakana bafo matoa tongeto ianao tsy mila mijery eo akaikinao ianao fa manao matoa ianao tongeto olona manao ratsy koa ianao zany. Tsy teny hoe mpanao ratsy ianao fa olona manao ratsy ianao. Amen. Amen. Andray tenin'Andriamanitra tsika androany. Tenin'Andriamanitra efa diso fantatro loatra tantara faharoa toko fahafito andininy efatra ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahafito andininy efatra ambin'ny folo. Tantara ho faharoa toko fahafito andininy efatra ambin'ny folo. Zao programantsika androany. Andray tenin'Andriamanitra tsika, vita ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka lava be tsika fa matotra amin'ny tenin'Andriamanitra raisitsika androany. Vita zay dia ho faranantsika amin'ny fiderana amin'ny fotoan'androany. Amen. Amen. Tantara faharoa toko fahafito andininy efatra ambin'ny folo. Zao maka ny tenin'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nampisoina amin'ny anarako ho avy eny tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary ahasitrana ny tany. Avekontsika fanindroa ny famakina ny teny araka makitsika ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay nampisoina amin'ny anarako ho avy eny tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny heliny ary ahasitrana ny tany. Lava be ny toroteny androany. Tonga dia tsonontsika fa ho lava. Ho lava. Androany amin'ny tenin'Andriamanitra eo Andriamanitra dia miresaka amin'ny olona fa olona tahaka ny ahoana. Miresaka amin'ny olony Andriamanitra. Tsy miresaka amin'ny mpanota Andriamanitra. Tsy miresaka amin'ny jentilesa Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia miresaka amin'ny olona. Miresaka aminao manokana Andriamanitra androany. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy eny tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy
tsy fanaony dia iaino any an-danitra aho akamelany heriny ary asitrana ny tana. Zany hoe ny tena marina zany dia izao, misy zavatra tian'Andriamanitra reglena ao fiainan'ny olony satria manana tanjona izy ao ambadika. Misy zavatra tian'Andriamanitra ho ahitsy amin'ny fanaon'ny olony satria misy zavatra tian'Andriamanitra atao. Raha sakana moana tokafantsika any amin'izany manko satria zany mifakany dia izao. Rehefa mivavaka ny olona ka lasaka navavy ny tanjo mivavaka nandinika zany dia ny tanjo mivavaka dia izao. Mba hoen'Andriamanitra voalohany, faharoa mba azahoantsika famelan-keloka, ahafahatelony mba azahoantsika vokatra. Zay ny tena tanjo mivavaka. Marina sa tsy marina? Tanjo mivavaka rehetra tsisy antony ivavahanao raha tsy manomboka miteboka voalohany hoe mba hoen'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Tsy misy antony ivavahanao na ny ray azy. Fa matoa ianao mivavaka dikan'izany tianao isyeny ny vavaka ataonao, tianao hoen'Andriamanitra ny vavaka ataonao. Amen? Amen? Manombo izao zany efa mivavaka ianao dia teboka voalohany indrindra ny tanjona tsy hoe miteny fotsiny. Be lehibe amin'ny olona rehefa mivavaka izy tsy manana tanjona koa fa ny anazy dia hoe miteny vavakantsika dia mivavaka. Fa ny tanjona tokony manana tanjona ianao rehefa mivavaka. Ny tanjonao voalohany dia mba hoen'Andriamanitra. Amen? Ny faharoa ny tanjona dia famelan-keloka ary ny fahatelo dia ny fanasitranana ny tany. Raha lasaka navavy zany zavatra zany anefa misy zavatra olazaiko anao manokana androany alohan'ny hidirako amin'ny fialana amin'ny ratsy fanao. Raha lasaka navavy zao lazay ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no ho avy aleky tena ka hivavaka ary hitady ny tavako. Mandinika ka lasaka navavy zao zavatra hitako a. Vitsy amin'ny kristianina no tena mitady ny tavan'Andriamanitra. Averiko aminao a, vitsy amin'ny kristianina no tena mitady ny tavan'Andriamanitra, tena mikatsaka ny tavan'Andriamanitra. Ianao hoe teo amin'ny fiainanao fa tena hoe mitady ny tavan'Andriamanitra. Fa zany laza aminao, ny probleman'ny kristianina rehetra rehefa mivavaka izy dia adininy fa tokony mitady ny tavan'Andriamanitra izy. Tena teloka sarobidy, tena ifonako fa na zay fotsiny any ny tontoteny androany dia tena sarobidy be hoe kristianina mitady ny tavan'Andriamanitra. Tsy hoe kristianina mivavaka fotsiny, fa tena hoe kristianina mitady, mikatsaka ny tavan'Andriamanitra. Tena hoe manao zay ahitany ny tavan'Andriamanitra, manao zay iaonany amin'Andriamanitra. Zany no tokony ataon'ny kristianina voalohany indrindra. Tongeto ianao zao vavaka fifadikanina, fa zao alasaka navavy iverina ivoaka maineto ianao a raha tsy miditra amin'ny teloka voalohany mitady ny tavan'Andriamanitra. Amen. Teneny ao akaiky hoe tokony mitady ny tavan'Andriamanitra tsika hoe rehefa mivavaka ianao tokony miverina amin'izay fototra voalohany zay ianao. Tady ny tavan'Andriamanitra. Ivavaka androany. Tsy hoe hivavaka ilay karaman'ny olona dia hivavaka tsika androany mena, mivavaka mena dia mandohalika izy dia mivavaka. Fa raha lasaka navavy eo, tsy zany no mitady ny tavan'Andriamanitra. Tsy zany no mitady ny tavan'Andriamanitra. Ny olona zany rehefa mitady ny tavan'Andriamanitra, tena rehefa mivavaka izy, tena hoe tsemoka, mitomany, mitaraina mba hahatonga an'Andriamanitra mahita azy. Akaikin'ny zay manana fo mangorakoraka aozy izy, akaikin'izay mitady aozy izy, ahitan'izay mitady ahy, akaikin'izay tia ahitan'izay mitady ahy. Zany hoe enao zany rehefa hivavaka ianao tokony mivonona ianao hoe tompo hivavaka androany. Fa zao a tsy amelako ianao ratsy manatrika mivavaka zay ataoko androany. Amen. Zany ny fiverenana mivavaka voalohany. Tsy hoe hivavaka fotsiny hivavaka dia halleloia, amen. Tsia. Ny fitaom-bavaka rehetra eto amin'ny fiangonan'ny finoana vao miditra amin'ny firavaka ianao dia tompo hiomana androany hitady ny tavanao. Raha ohatra ka tokony andohalika adiny telo aho vao mahita ny tavanao sy mahatsapa ny fanatrehanao, andohalika adiny telo mba hatsapako an'izay. Amen.
tanao fa rehefa somary katsakatsana ny tenin'Andriamanitra dia somary miaina ny amena fa amin'ny tena zao mitahiny ianao hitoboka amin'ny fitahinao ambadika ao fa za milaza aminao misy misaotisaoty ambony sezan'io mihitsy fa miverina ny voalohantsika ny kristianina dia tokony hitavan'Andriamanitra hivavaka tsika rehefa avy ao ny vavaka ataontsika dia vavaka mitady ny tavan'Andriamanitra mena tena hoe mitolona rehefa avy eo zany misy tolona masina mihitsy tolona mbavaka tena hoe tady ny tavanao Andriamanitra androany tena tsy amelaka fa tsy mahatsapa ny fanatrehanao rehefa mamonjy fotoam-bavaka ny olona rehefa misy an'ilay fanatrehan'Andriamanitra iny dia zao mba zay hoe tena natsiriny ka tsy marina re zany satria efa manatrika Andriamanitra dia misy zavatra mipitany amintsika tsirairay avy any ny fiandroana zany dia izao mikatsaka ny tavan'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao mikatsaka ny tavan'Andriamanitra ny tokony ataonao mena teraka manaraka karasika na vavy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao hoy amantsy ianao hoe anankitelo ny tanjony rehefa mivavaka ny olona mato mivavaka dia tiany hoenin'Andriamanitra ny vavaka ataony tsisy antony hivavahanao mihitsy ka tsy tsapanao hoe henin'Andriamanitra ny vavaka ataonao aveko aminao tsisy antony hivavahanao raha tsy tsapanao hoe ren'Andriamanitra ny vavaka ataonao fa rehefa mivavaka ianao ny tanjona voalohany dia hoe Andriamanitra mihaino ny vavaka ataonao mena fa koa dia hoe voavela helika ianao rehefa mivoaka amina fotoam-bavaka ianao tokony mahatsapa tena ianao hoe olona voavela helika maivana be zany tsy normal raha zao misy amintsika reto mbola tsy mahatsapa tena zany hoe tena voavela helika tsika rehefa teo mivavaka teneko anao hoe adiny roa sisany fotoana rahantsika hivavahana eto zay sady dia vita ny adiny telo zay sady vetivety kely fa tokony ianao zany amin'izao fotoana zao tokony efa mahatsapa tena hoe voavela helika tokony efa tsapanao maivana hoe efaolotako rehetra efa miana tamiko daholo ainao tahaka ny olona avy nanao baolina ny olona avy nanao baolina dia maloto be iny rehefa avy mandro izy afa mihitsy le sensation zany afa mihitsy hoe maivana zany mahafinaritra mihitsy zany ianao zao miainao anazy zao raha mbola misy amintsika zao mavesatra tsy normaly tokony mahatsapa tenitsika rehetra hoe voavela helika ny teboka fahatelo ny tanjony rehefa mivavaka dia n'izao hoe mba hitondra vokatra le vavaka atao asitrana ny tany kozy izy rehefa miaino Andriamanitra mamela helika Andriamanitra dia masitrana ny tany izy rehefa avy eo rahalasika tavavy hiditra amin'izay atsika amin'loha hevitritsika androany fampidikana daholo zany rehetrarehetra zany rahalasika navavy io ireo rehetrarehetra telo zay tanjony ireo anefa dia zavatra iray dia misakana azy dia ny ratsy fanao ny olona rahalasika navavy ny kristianina mbola iverenako le bebe kokoa ny izy rehefa avy eo ka sitrapon-toko dia izao ny kristianina rahalasika navavy dia manana poiziny ao amin'ny fiainany dia ny ratsy fanao ny kristianina dia manana zavatra manimba azy dia ny ratsy fanao rahalasika navavy eo misy notion anankitelo eto voalohany ny fahazaran-dratsy zany zao dia efa logika amin'teny hoe fahazaran-dratsy kosa aloha voalanompoan'ny tompo dia nanomboka tsy mijangajanga tsony tsy nangalatra tsony tsara zany fa rahalasika navavy eo fa tsy zay fotsiny hoe fahazaran-dratsy zany laza aminao misy amintsika reto zatra mifosa ratsy fanao zany fifosana ratsy fanao misy amintsika reto mieritreritra nazo maino ny afy ratsy fanao zany misy amintsika reto kahidy ratsy fanao zany alleloia be dia be amintsika reto misy amintsika reto tara amina vadin'olona ratsy fanao zany za fonako aminao fandroany katsakatsana masina tenekely hoe katsakatsana masina hoe mena misy amintsika reto rahalasika navavy manana fahazaran-dratsy ifonako ty teny anankiray ty fa ho teneko le izy misy amintsika reto zatra tara
raha lasaka nabavy eo ny tsy fanajanan'Andriamanitra dia fahazaka-dratsy. Tsy normal ianao tagalava. Tena keno kaikanao tsy normal ianao tagalava hoe indrindrindrindra fa rehefa iona amin'Andriamanitra. Misy olona tonga dia mesisa dia katsy. Raha lasaka nabavy eo. Raha ohatra ka tianao hiamato amin'ny fiainanao dia ataovy sery eo miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Misy zavatra be dia be amintsika. Misy amintsika rehefa efa tsy tahitra intsony amin'izany tahaka izany. Tsy problème intsony izany tahaka izany. Raha tsy fanao izany tsara tokony tohizina. Amen. Misy amintsika rehetra olona tsy mety mandray andraikitra. Iza izay? Misy amintsika rehetra mpanao asa lasa fay. Mandray andraikitra ihany izy. Fa mpanao asa lasa fay. Raha lasaka na be dia be zavatra afaka tenenitsika eto. Fa zany laza aminao lasaka nabavy. Misy zavatra tokony ianana ao fiainantsika tsirairay avy. Amen. Reny zavatra reny le ratsy fanaontsika isan'andro reny. Reny no misakana antsika tsy ahita ny tavan'Andriamanitra. Tsy ho hain'Andriamanitra raha afaka ataontsika. Tsy ho voavela hevitsika raha lasaka nabavy eo. No rehefa anaontsika ihany mahatonga ny fiainantsika tsy miova. Satria nabara-ten'Andriamanitra dia izao hoe rehefa miaina izy ihaino any an-danitra dia mamela hevitra dia manasitrana ny tany. Misy olona metrahan-tana ny mijato amin'ny arifa tsy hiova mihitsy ny fiaina satria nahoana ny ataony ihany no atao. Misy olona mitady zavatra hoe tena pastera mpiahoana loatra mihitsy za tsy misy zavatra miova. Tsy misy zavatra miova normalina be satria nahoana ianao raha tsy miova. Tena ekeno akaikinao hoe tena mba hiova hoe amen. Le kristiana, izay kristiana mila vokatra dia tokony manomboka amin'ny hoe miala amin'ny ratsy fanaony izy aloha. Nosiona ratsy fanao faharoa zay manahilana na amin'ny teny azy misy ny laza hoe péché maninona? Péché maninona? Péché mignon. Fanontaniako aminao, misy ve zany? Raha lasaka nabavy fa misy ve zany? Inona daholo karazana péché mignon? Tena tsy lainga kosa misy péché mignon. Tena teniko anao. Péché mignon misy olona miteny. Nena pasteur le mividy lokomena ohatr'izao say mba péché mignon koa. Vao mahita dia tsy maintsy mividy. Raha lasaka nabavy eo tsy mignon zany. Tena kely akaiky hoe tsy mignon zany hoe ahoana raha lasaka nabavy ma mignon zavatra misakana an-tanan'Andriamanitra tsy hitanao amin'ny fiainanao. Mignon ve zany? Tena kely akaiky hoe tsy misy zany péché mignon zany hoe be dia be péché mignon amin'ny olona. Metsetseny eny an-dalana eny somary fosafosan'olona kely ina koa péché mignon amin'ny olona. Masotomana ny loatra. Tsy mankasitraka ny eo am-pilatana. Tsy be zany hoe izy be zany. Raha lasaka nabavy zany laza aminao. Fa raha tsika avy eto ka tena mandihy tena zany laza aminao hoe voaketo ianao ny fiainanao dia isy ny tanan'Andriamanitra dia mitanao misy ny tanan'Andriamanitra manasitrana mombanao rehetra. Fa le izy manomboka amin'ny hoe lao le péché mignon. Na mignon tahaka ny ahoana ary le rahalahy. Rehefa péché dia péché. Aveko na mignon tahaka ny ahoana ary le rahalahy rehefa péché dia péché. Rehefa na mignon tahaka ny ahoana ary nabavy rehefa tsy mety dia tsy mety. Raha lasaka nabavy teboka fahatelo. Misy karazan'olona koa manana an'ity notion hafahafa ity. Amin'ny olona koa dia misy fahotana kely dia misy fahotana be. Fahotana kely. Raha lasaka nabavy eo misy ve zany? Rehefa ota dia ota. Izay kristiana te handeha lavitra dia izao. Misy zavatra tokony ho vainy mihitsy
Nydikany hoe fanao dia zao zavatra fa fahazagana le izy. Zay tiako hoe dia maninona e. Zany milaza aminao tena maninona. Tena ekeno akaikinao tena maninona hoe. Tsy misy an'izany hoe dia tiako hoe dia maninona. Te hanompo an'Andriamanitra ianao. Te haomby ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tandremo ary fa ny ratsy fanaonao no misakana ilay fahombiazana. Raha nabavy eo, eno tsaka ty zavatra ty a. Misy karazan-javatra eritreretinao hoe azonao tombony. Fa rehefa dinianao a, dia ianao miperita be ao anatin'ilay izy. Misy karazana ratsy fanaon'ny olona eritreretiny hoe azonao tombony. Fa rehefa jerena amin'ny ara-panahy, kely izy ke mahaperita. Tena ekeno akaikinao misy zavatra eritreretina mahazona tombony nefa kay mahaperita. Raha lasaka nabavy te ilaza aminao ny famitahan'olona eritreretina hoe azonao tombony androany. Fitahako fa soa dia amin'izay mba hanako. Tahako iana amin'izay mba mahazo hanina. Zany milaza aminao ianao mieritreritra azonao tombony. Fa reny zavatra ireny aperitanao ao ambadika. Misy karazana zavatra ataonao any ambadika any. Eritreretinao hoe tena mba mahazo tombony kosa amin'ity, mahazo tsirony kosa amin'ity. Fa zany milaza aminao sady tsy mahazo tsiro ianao, tsy mahazo tombony fa perita. Raha lasaka nabavy eo, ny fahotana dia mora fa lafo vidy misy pasteur Rousselin Jackson zay. Mora io, mora, tena mora atao be, fa tena lafo vidy io. Mora fa lafo vidy. Zay mantrainao dia zany sorato hoe mora fa lafo vidy. Raha lasaka nabavy, tsy hoe rehefa tsy hitanao eo ny vokatra dia hoe tsy misy. Fa tsarovaka lasaka nabavy, fa mivokatra ny fahazagan-dratsy dia any amin'ny tontolo ara-panahy. Ny tontolo ara-panahinao no poiziny. Ary amin'ny tena olana dia zao, ny ankamaroan'ny kristianina dia manapoizina ny tenany amin'ny ratsy fanao. Ka lasaka nabavy eo, za te ilaza aminao sanao fa 4:30 adiny fahavaratra amin'ny 5:10. Sanao fa 4:30 sanao fa 4:30. Za zany mangataka mihitsy hoe mba vity zao fotoana zao dia miala amin'ny ratsy fanaondolony rehetrarehetra. Miala amin'ny famaly valiana, miala amin'ny ady hevitra tsy izy, izany hoe ratsy fanao e. Ady hevitra tsy izy. Mba sérieux daholo rehefa manao zavatra, manady izay masina. Mena, ainao. Sanao fa 4:30 adiny fahavaratra amin'ny 5:10. Zao vaky ten'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy. Andrano ka izaho fa tsara Jehova. Sambana izay olona mianaka aminy. Matahoran'i Jehova ianareo olony masina fa tsy hanana zava-mahoaka izay matahotra azy. Na dia ny liona tanoka aza tsy hampianaka nono, fa izay mitady an'i Jehova kosa dia tsy orony zava-tsoa. Avianaka miaino ahy ny fatahorana an'i Jehova no ampianariko anao. Na iza ianao no maniry fiainana ka ty andro maro ahitana soa dia arovony lelanao amin'ny ratsy ary molotra mba tsy hiteny fitaka. Amen. Tenika manaraka androany ka lasaka nabavy. Zao lazay ny ten'Andriamanitra Salamo 4:30. Matahoran'i Jehova ianareo olony masina. Ka lasaka nabavy io. Raha misy olona tsy namboto mandalo ao ka fantao hoe misy fiangonana ary amin'io misy olona mivavaka mandra-pandalo ny tonga ery, tsy teny ratsy izy. Marina sa tsy marina? Raha misy olona farazay lamboto tafiditra eto, misy zavatra tsy samy atao mihitsy satria nahoana fiangonana teny. Fa ny zava-doza ka lasaka nabavy dia zao. Matombo Baiboly miteny hoe matahoran'i Jehova ianareo ny olona masina, dikan'izay ny olona masina toy izy ny tonteny tsy matahotra an'Andriamanitra intsony. Raha lasaka nabavy eo, ny problema ankehitriny izay hitantsika vokatra dia izao. Tsika olon'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra intsony. Marina zany sa tsy marina?
dinio le zavatra fataonao isan'andro san'andro hoe ianao hoe mbola mahatsara hoe matahotra an'Andriamanitra. Rasika anabavy eo, raha matahotra an'Andriamanitra ny olona, za milaza aminao, feno groupe de louange teto Voany, feno diakona tetsy, feno accueil tetsy, feno mpitrano te. Ifonako fa direkta hoe katsakatsana masina androany. Amen. Raha ohatra ka olona matahotra an'Andriamanitra ny olona ka rasika anabavy, za milaza aminao, sika efa tonga fagavolana, tsisy ny fagavolana dia sahignana hitady vola doavanao fatrano. Marina sa tsy marina? Satria nahoana? Rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona misy zavatra miova anatin'ny saina. Raha ohatra ka matahotra an'Andriamanitra ny olona, tsisy olona ifampifosa atao anatin'ity fiangonana ity na ndray azy. Amen. Satria matahotra an'Andriamanitra. Raha ohatra ka matahotra an'Andriamanitra daholo ny olona, tsisy anaonao foana na ahoana vao miditra etsy dia tonga dia hoe Andriamanitra ao tranonao ty anajanao androany. Amen. Rasika anabavy eo, ny Baiboly mpanao salamo dia manentana ny kristianina hoe matahora an'Andriamanitra. Fa maninaka hoe kristianina mbola manana ratsy fanao satria tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Fa manino ianao mbola manao zavatra ny Vatican satria zao zavatra hitako fa rasika anabavy. Ndraiky amin'izay nahita olona ifonako aminao kristiana tato amin'ity fiangonana ity izy. Toa ivelany tao mandeha hivavaka ty am-piangonana dia mahita lehilahy sy vehivavy